Miarabantsika rehetra ary manonona foana ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy anapaka amintsika rehetra raha lasa ranabavy ao amin'ny Tompo. Araka ny hitanareo ny lohahevitra izay ho resantsika androany dia mikasika an'ilay teny Jesosy tamin'ny Petera hoe ianao no Pierre. Eo ihany ny conversation an Jesosy tamin'ny Petera iny sy ny révélation izay nanokafany tany ambony ny mason'ny Petera. Fa ny tena ho dinidiniantsika androany zany dia lay mystère-ny lay tenin'ny Kristy Jesosy tamin'ny Petera hoe fiangonako. Eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Io le hoe fiangonako io no hitondrantsika famoaboasana ato anatin'ity sary sy feo ity ka hijerevantsika ny fahamarinana sahaza sy atonony tokony ho voarayantsika ao anatin'ny famoaboasana mianga foana amin'ny soratra masina. Mamerina manonona ny fiadanana ny shalom amintsika rehetra ivavaka vetivety ary sika misaotra anao zay ry ray masina tsara indrindra ary ny anaran'i Kristy Jesosy no etiko entinay miompo saina mampanahy misaotra anao indray amin'izao fotoana izao. Velarinao eto anoloanay ny teny velarinao eto anoloanay ny mana ny soratra masina. Manampianay betsaka kasiony atifonay hatrany amin'ny lalina tsy hita maso any anatinay ihany isokatra ho voarantsana amin'ny alalan'ny teninao. Io ny teny ianao no manositra, ianao ihany koa no mandrava ny interférence rehetra tsy ahafahan'ny mombanay sy ny momba ny teny mivelatra eo amin'ny tontolo mpiainanay tsiraray avy. Ny aja sy ny dera dia anao rery ihany raitsoto ny anaran'i Kristy Jesosy no tombo-kasehan'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Fiangonako. Io zany no meditetsika atao anatin'ity fifampizarana ity vetivety. Vakitsika aloha ny soratra masina. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ny soratra masina izay mirevelé ny hoe fiangonako nambaran'i Kristy Jesosy io plus précisément io dia eo amin'ny Matthieu 4:20 andininy faha 20 ary izao Jesosy Kristy milaza aminao koa ianao no Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy aharesy azy. Fa mialohan'izay dia tiako vakina aminao ny soratra masina manomboka eo amin'ny 17 amin'ity Matthieu 4:20 ity. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisarea Filipo Jesosy dia nanantona ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, hoy ny sasany Eli, hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. 15. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy hoy izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. 17 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofamandrano naneo anao izany fa ndraiko zay any an-danitra. 18 ary izao milaza aminao koa ianao no Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy aharesy azy. Amen. Mamerina manonona ny shalom irosoarisika teto amin'ity Matthieu 4:20 ity izay nitondran'ny révélation
famarinana taopon'ny Petera sy ny mpianatra vitsivitsy. Satria raha vakitsika ny soratra mandry dia izao ny sora mandry eo ambony andin'ny 7 hoe ny nanakeny Petera an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nilazany Jesosy voalohany amin'ny hafatesany sy nitsanganany amin'ny maty. Fa lay teboka fanekeny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, jerentsika eo zay rehefa eo, sy lay hoe fiangonako, izay lohatenin'ny sous-titre zay apetrako eto amin'ny mivantana zay fampizarantsika, zay ihany koa dia mandray fizarana ao anatin'izay. Lay herin'ilay révélation tonga eto no tiako anairana ny saitsika avy hatrany. Aveliko tsara hoe lay herin'ilay teny tonga nofo voninahitran'Andriamanitra, zay mantsy lay afaka andikatsika an'ilay hoe révélation. Maninona no miteny hoe voninahitran'Andriamanitra? Raha mamaky an'ilay Jaona toko voalohany isika efa averimbentsika eto foana zay hoe ny teny tonga nofo tamin'ny voalohany teny tao an-danitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny nahariana an'izao rehetrarehetra zao ny teny tonga nofo, zany hoe le teny tao an-danitra dia tonga nofo révélé tamintsika. Dia ny mpianatra nanambara mihitsy hoe hitanay ny voninahitra miendrika zanak'alay tokana, zany hoe hita mihitsy zany le Jesosy Kristy amin'ny voninahiny. Jesosy Kristy nampidinina ho ambany kely noho ny anjely, fa ny mpianatra nefa any amin'le hoe voninahitra tao an-danitra nidina, teny tonga nofo, lay teny nahariana an'izao rehetrarehetra zao hitan'ny mpianatra mihitsy. Dia izay le révélation. Inona moa tinambara amin'izany? Ny Jiosy raha nahitan'i Jesosy Kristy dia hozy hoe zanako Josefa avy any Nazareta io, mpandrafitra io, zanaka mpandrafitra io, docteur io, ohatr'izany fotsiny. Fa ny mpianatra dia nahita hoe io lay teny nahariana an'izao rehetra zao avy tao an-danitra. Ny tiako hampaherezana anao amin'izay dia isika zany ety amin'ny tontolo mpisentsika, eo amin'ny tontolo mpiainanao, eo amin'ny tontolo mpanomponao, fanarahanao an'Andriamanitra tsy to, dia tokony misy an'izay dika teny révélation izay, misy an'izay voninahitr'Andriamanitra tsy to midina ao anatinao zay, izay tsy hitovizanao amin'ny sarababe mbahoaka, tsy hitovizanao amin'ny mpino rehetra, tsy hitovizanao amin'ny karaza-piangonana rehetrarehetra, fa tena miavaka mihitsy ianao satria misokatra ny masonao, misokatra ny masom-pahitanao, ary mahatsapa n'ilay herin'ny teny ianao hoe teny tao an-danitra, teny dia Andriamanitra. Ilay voninahitra tonga nofo, ilay endrika Jesosy Kristy zany voatsapanao mihitsy, tsapanao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Ary tsy mifehy an'izay, tsy manisy barrière an'izay, tsy manisy limite an'izay ny contexte iainanao. Mety hoe ohatra zao hoe raisitsika mivantana be ny contexte ao Madagasikara dia ny délestage, ny rivotra politika, ny insécurité, tsy mifehy an'izany contexte zany, fa tsapanao foana ilay fiadanana noho ilay herin'ilay teny révélé ao am-ponao sy ao amin'ny fiainanao. Amen. Tsara ny tompo. Ary mino fa izany message zay ambarako izany dia efa tsy vitsy aminareo mpanaraka ny pejy, eo ihany le hoe manaraka ny pejy, fa mpanaradian Jesosy Kristy no efa mahatsapa migote manandrana portion anjara manana an'izay anjara izay, anjara pifaliana mametraka ny fatokiana sy ny fitokisana, mahatonga anao anara-dia sy anefa ny sitrapon'Andriamanitra malgré ny contexte be da be izay miodidina antsika, mangeja antsika, pression manindry antsika. Ary zay no itenenako fa io révélation io no ahafahanao mijoro, io révélation io no ahafahanao miavaka, io révélation io no ahafahanao indrindra mahita hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona.
ary zay fanamarana izay a dia tsy tovizanao amin'ny karazana tokom-pinoana isan-karazana. Amen. Be dia be no milaza an' Jesosy Kristy amin'ny tontolo mpanompoany religion ny resahako eto. Raha miresaka ny religion bouddhisme zao isika dia amin'ny zareo efa miveriberiko eto foana ty fa mahatsaratsika ny teny miverina. Amin'ny zareo tontolon'ny bouddhisme dia maître sage fotsiny Jesosy Kristy. Olona manam-pahendrena, olona manana contrôle de soi, hitanareo ohatran'ny Dalai Lama reny, ohatran'ny olona manam-pahendrena zany, grand maître Namoanina ohatran'izany fotsiny. Ho an'ny Silamo dia Isa no antsoiny an Jesosy Kristy. Dia le hoe Isa Jesosy Kristy dia tsy Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, tsy Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty fa Jesosy Kristy docteur tsotra fotsiny, olona manam-pahendrena fotsiny, manana ny sagesse divine tsotra fotsiny tokoro. Ainsi de suite. Ho an'ny judaïsme, zareo le mbola traditionnel be dia zany Jesosy Kristy zany tsy nisy an'izany nitsangana tamin'ny maty, tsy nisy an'izany Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izany, tsy nisy an'izany Jesosy Kristy sy ny sisa be da be ao amin'izay contexte judaïsme zay. Ainsi de suite, ny karazana religion be da be. Inona moa ny antony anambarako antsika an'izany? Ny antony anambarako antsika an'izany dia miverina mampitodika anao amin'ilay antsoiko hoe révélation. Sambatra ianao ry pardon. Zay ny tenin'ny Jesosy Kristy tamin'ny Petera teto. Sambatra ianao ry Simona Barjona, 7:12, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Rehefa nanontany ny olona be da be teo Jesosy Kristy everinareo iza moa za, sasany miteny hoe Jeremia mpaminany, ny sasany miteny hoe Eli, ny sasany miteny hoe Isa, ny sasany miteny hoe maître sage, ny sasany miteny hoe lava be izay valim-panontaniana izay. Fa eto dia misy révélation. Ianao manaiky fa io mihitsy lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanao. Izay velona izay dia mivelatra be mihitsy ny endrim-pahaveloman'ilay teny tonga nofo nambarantsika tany am-piandohana teo eo amin'ny fiainanao, tsy tovizanao amin'ny olona rehetra. Tsy misy mahay manatona raha tsy taon'ny ray avy any an-danitra ary izao nao nangana azy amin'ny andro faranozy Jesosy Kristy. Dia eto Jesosy Kristy manambara amin'ny Petera, satria Petera dia tsy fijeriny amin'ny mahaolona, tsy fijeriny amin'ny mahajiosy azy, amin'ny mahavoafora azy, amin'ny mahatsimpihinan-kisoa azy, amin'ny mahampitandrina ny sabata azy, amin'ny mahampanarato azy amin'ny asany tsotra, amin'ny mahaolo tsotra azy sy ny sisa be da be. Teboka 3 points de suspension anapitsika an'izany. Sambatra ianao Petera fa tsy nofo aman-drà no itenenanao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra no révéléanao an'izany, fahafantaranao fa izao tokoa no Kristy Jesosy tokoa no zanak'Andriamanitra velona. Zanak'Andriamanitra velona. Eo amin'ny fiainantsika dia tokony révélé mifoha eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fanomponao, eo amin'ny épreuve izay lalovanao, eo amin'ny ady izay atrehanao, eo amin'ny fifalianao sy ny sisa be da be, izay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona izay. Raha mihira ny olona any am-piangonana, raha mamerina liturgia, milaza filazaon-draharaha, mitantarakotra sy ny sisa rehetrarehetra selon ny système izay ijoron'ilay fiangonana. Ianao kosa mahatsapa ny fahaveloman'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay ietsehanao, na ny
bitika indrindra amin'ny tontolo mpanomponao. Ianao dia mahatsapa kosa an'ilay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona eo amin'ny tontolo mpiainanao, ny asa aman'andraikitra sahaninao. Raha mpianatra ianao dia tsapanao mihitsy ny heriny, zany hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona, mitondra aide, mitondra conseil, mitondra fahonona tena, mitondra vokatry ny fanahy, mitondra zava-panahy, na dia hoe ao anatin'ny tontolon'ny fianaranao ary ianao, ary concordance sy mirazotra amin'ny fianaranao zay heriny fahaveloman'ny Kristy zanak'Andriamanitra velona izay. Ianao kosa dia tsy mitovy amin'ny couple rehetra, fa ianareo mivady dia misy an'io heriny Kristy Jesosy io. Kristy zanak'Andriamanitra velona amin'ny maha-couple iray anareo, ka ninona ady atrehanareo, ninona fifamalianareo amin'ny maha-olona, ninona tsy fitovizan-kevitra reo, ninona tsy fisinao amin'ny fisinareo roa amin'ny maha-couple anareo, mampivady anareo, dia renao mihitsy, tsapanao mihitsy ilay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona. Révélé amin'izany tontolo iainanao zany. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Ny fivavahanao dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra, fa Kristy ilay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsapanao voarainao ary voaomby niaraka tamin'i Kristy Jesosy. Romanina 9:9 ny fahotanao ary miara mitsangana aminy, miara velona aminy, miara mitafy voninahitra aminy fomba fanomponao rehetra sy ny tontolo mpiainanao anatin'ny fanomponao. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao, tsy mitovy amin'ny religieux rehetra ianao. Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia miaraka amin'izay fahavelomana izay misy fanambarany Kristy Jesosy. Sambatra ianao. Sambatra ianao ry Simona Barjona. Avadio izay dia soloy ny anaranao. Raha tsapanao fa misy an'io Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra velona io révélé amin'ny fiainanao dia sambatra ianao. Sambatra ianao satria izay fahaveloman'i Kristy Jesosy eo amin'ny fiainanao zay dia tsy nofo amandra, tsy religion, tsy pastora no nanokatra ny masonao na ahafahanao natsapa an'izay fahavelomany zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay, eo amin'ny fianaranao zay, eo amin'ny couple iombonanao amin'ny vady anao zay, eo amin'ny famille anao zay, eo amin'ny tontolon'ny asa mandrarahanao sy ny sisa be da be. Fa ny raha izay ao an-danitra no nanokatra ny lanitra, napidina ny teny, tonga nofo miendrika zanak'alay tokana, nahafahanao natsapa fa velona sy mahery eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra Kristy zanak'Andriamanitra velona. Alleluia. Sa tena mampahery atsika, mampahery atsika. Be da be ny olona no mamaky teny izy, fa tsy misy Kristy zanak'Andriamanitra velona ao anatin'ny vaky-teny zay vakina. Be da be ny olona no mitanisa verset biblika eny amin'ny page Facebook, mametaka verset biblika eny amin'ny posiposy, any anaty taxi be, any anaty bara, ampiarahana amin'le hoe tsy manao trosan'io. Be da be ny olona mametaka verset biblika any anaty fiara. Be da be ny olona zay afaka hanapitsika an'izay fa tsy manana ny hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona io. Tsy manana ny teny tonga nofo, tonga zanak'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainana eo. Satria ny toepony dia mbola manidy ny lanitra ka tsy ahafahan'ny ray maneho an'izay hoe fahaveloman'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izay. Averiko tsara. Satria ny toepony dia manidy ny lanitra. Safidy avokoa ny zavatra rehetra, libre arbitre isika, ary Andriamanitra tsy to dia mandinika ny vosiny fo ary mamaly ny tsiraray avy ho araka ny asany avy.
ils sondent le cœur, ils sondent le rein. Rehefa hitan'Andriamanitra ny toe-pon'ny olona anankiray tahaka nandiniany any Jakoba na dia mpandainga ary, tiana tenena amin'izay na dia mpanota tahaka ninona ary, fa misy compatibilité tadiavin'Andriamanitra ho ahafahan'ilay fahavelomany Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra ho velona ao anatin'ilay olona. Detay izany resahako aminao zany. De ametra-panontaniana angamby ianao hoe toe-po tahaka ny ahoana raha zany tompoko no afahako. Misokatra amin'izay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainako izay, hisokatra ny lanitra ary eseho an'ny ray izay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona izay. Toe-po manahoana dia ny fehin'ny zavatra rehetra dia hoe madio am-po. Zay ihany, madio am-po, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mahitantsika amin'izay fahadiovam-pontsika izay dia tsy mijery fotsiny izy hoe sanatriany zany mijery flora, fa manokatra ny lanitra izy dia maneho amin'izay, maneho an'io hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ity ny zanako lahy tokana, izy no enoy. Ity no Kristy zanak'Andriamanitra velona, izy no enoy ekeo. Zay madio am-po. Io madio am-po io dia tsy fahadiovam-po par rapport amin'ny contexte izao tontolo izao. Arrangement tiako tenenina amin'izay. Arrangena par rapport amin'ny situation. Ohatra hoe misy collègue de travail dia par rapport amin'ny asa izay tokony hefaina ho vita à terme dia je m'arrange avec lui ou avec elle. De ny zavatra rehetra atongavana amin'izay ezahana tsy hisipetina selon ny procédure, selon ny relation entre collègues na amin'ny mpampiasa responsable na sy ny sisa rehetrarehetra. Dia vita ny asa, tsy nisy pepin, tsy nisy bavure, tsy nisy zavatra tahaka an'izany, madio, clean ozan'ny mpampiasa. Raha no tena dia 9/10, 10/10. Tsy nisy fifamaliana, tsy nisy zavatra rehetrarehetra, ary tena mandeha tsara mihitsy, exemplaire ny fomba fiasa, exemplaire ny comportement, exemplaire ny relation, exemplaire décorena mihitsy ho menameta sy ny sisa rehetrarehetra. Satria ny objectif tamin'izay dia tsy selon ny volonté divine. Za tsy miteny hoe ratsy zany. Ny objectif atao anatin'izay dia but na communauté, but na association, tahaka ny but na mpanao politika, but na association isan-karazany na tsy fantatro, tsy haiko. Fa tsy but selon ny volonté divine. Dia hiditra lalandalina ihany tsika. Ny but ny selon ny volonté divine dia fiainana mandrakizay. Efa zaraintsika eto foana izay. Salut, vie éternelle. Averiko tsara hoe ny but n'Andriamanitra tsy toa dia fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Rehefa tsy misy fiainana mandrakizay zany dia tsy ao amin'Andriamanitra izay. Ninona fiombonam-bavaka ataontsika kanefa tsy mifantoka amin'io resaka salut vie éternelle io. Ny vie éternelle dia tsy maintsy Jesosy Kristy no ivo, tsy maintsy io Kristy zanak'Andriamanitra velona io no tafidina eo amin'ny fiainantsika. Zay voa transformé ho fiainana mandrakizay ny fiombonam-bavaka, transformé ho fiainana mandrakizay ny miracle, transformé ho fiainana mandrakizay ny batisa, transformé ho fiainana mandrakizay ny fanajana ny andro sabata, transformé ho fiainana mandrakizay ny tsy finanana henan-kisoa, transformé ho fiainana mandrakizay ny
fisaromandoa transforme ho fiainana mandrakizay ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa be da be. Averiko tsara hoe tafidina eo amin'io toerana iainana ampiainana n'izay iainana io ny heriny hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona, zay vao transforme vie éternelle ny zavatra iainana sy ampiainana. Teotsika dia naka ohatra tamin'ilay système de ampiasana collègue de travail, mpampiasa sy ny sisa rehetrarehetra. Madio am-po ny resakintsika farany teo. Ilay madio am-po dia selon an'ny contexte fahamarinana mirazotra amin'ny filazantsara na mireflete amin'ny filazantsara. Important be zay détail resahako anazay. Efa niresahako teto zay raha tsy diso aho. Ny madio am-po dia par rapport amin'ny soratra masina. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izany hoe izay sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra izay dia par rapport amin'ny herin'ny filazantsara, par rapport amin'ny Sainte Écriture, ary zay mahatonga amin'ny Baiboly mandidy sy mampianatra antsika ao anatin'ny grasiny amin'ny hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, satria ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra no mitondra antsika ho any amin'ny fahadivam-po io, satria ny fitarihan'ny fanahy masina no mametraka référence sy mitondra antsika ho amin'ny cible précis tsara mihitsy hoe fahadiovam-po, référence soratra masina. Tsy ahafahan'ny corruption miditra mifanohatra amin'ny volonté divine. Ary eo indrindra no mahatonga ny olona be da be izay anaovan'ny Baiboly sivana ny amin'ny hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anarako, efa namoaka dimony tamin'ny anarako, efa niteny fiteny tsy fantatra tamin'ny anarako, efa nanasitrana marary tamin'ny anarako, efa sy ny sisa be da be nitandrina sabata tamin'ny anarako. Tsy fantatro akory ianareo ry mpanao meloka, satria tsy nisy an'io Kristy zanak'Andriamanitra velona nasehony ray avy any an-danitra io révélation io tafidina eo amin'ny fiainan'ilay olona. Dia tahaka an'ilay fahadiovam-po ao anaty procédure any amin'ny toeram-piasana ilay niresantsika teo fotsiny ihany. Ny olona zao tontolo zao nge misy mahay mifankatia, misotro toaka, misy fotoana tena exemplaire be mihitsy, mifanatitra amin'ny firial exemplaire be mihitsy. Alléluia. Reny le any amin'ny temple Shaolin moine sy bouddhiste reny, misy tena manam-pahendrena be reny. Reo poeta mpanoratra mamoaka tononkalo, manoratra tantara, feno anatra, feno fampitandremana, fananarana, fampianarana, exemplaire daholo. Fa rehefa tsy misy an'ilay fahadiovam-po soratra masina, Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra velona sy eo an'ny ray avy any an-danitra, dia tsy famonjena. Dia tsy famonjena. Tsika moa zao dia ao anatin'ny propagande dia misy karazan'olona pour être réélu, pour être élu, dia amin'ny ambarany rehetrarehetra dia momba antsika n'Andriamanitra mahavita zavatra tsy eritreretinao mihitsy, tonga hatrany anaty fiangonana, que ce soit mosquée, que ce soit église, zokiny zandriny, dia hitanao ihany koa mpihira évangélika, pastora, ao ambadiky zany rehetrarehetra izany. Sady miteny amintsika, mananatra antsika, manoro hevitra antsika, mizara amintsika. Tsongoko mafy ny tena komangana raha manambarana izany, satria zay ihany koa dia ao anatin'izany. Fa i Kristy zanak'Andriamanitra velona zay nasehony ray avy any an-danitra dia mitarika antsika ho any amin'ny famonjena salut vie éternelle, mitarika antsika amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara ho any amin'ny fiainana mandrakizay Jerosalema vaovao.
fa tsy mitarika atsika tsura aloha mitarika atsika aketsy, mitarika atsika anao politika, mitarika atsika selon ny intérêt atsika sy ny projet atsika sy ny objectif atsika eny atsefatsefanena ety amin'ity zao tontolo zao ity. Raha lasa ranabavy tsy te hiteny zavatra betsaka fa raha mbola tsy misokatra io lanitra io ka tsy révélation Kristy zanak'Andriamanitra velona no miseho sy mampiaina anao amin'ny zavatra rehetra zay sahanao sy ataonao, dia tsy misy fianana mandrakizay afaka antenainao zany io. Afaka miaina pensée positive ianao, afaka miaina fampakarana moral sy ohatran'izany ianao, afaka manao toko anaty foniteny ty cinéma pour faire croire hoe ianao dia mpanompon'Andriamanitra lehibe, ianao dia bishop, ianao dia pastora, ianao dia évangéliste, ianao dia tout et tout, ianao dia mpanao fahagagana, ianao dia tout ce que vous voulez. Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo. Ny andrinina n'izao tontolo zao efa voatsara, efa fantatr'Andriamanitra ny momba anao. Ny volondohantsika raha voisana, fantatr'Andriamanitra ianao io, ary izy koa malala fa tsy misy mahay manatona ny Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra velona raha tsy tao amin'ny ray zay any an-danitra. De miverina amin'le zavatra andresantsika teo hoe toe-po, mahadio am-po dia compatible, hitan'Andriamanitra mahadio am-po dia compatible aminao ny filazontsara, dia mihetsika ny ao an-danitra, misokatra ny lanitra, dia ny zanak'Andriamanitra tsy to, ny ray tsy to ao an-danitra, maneho aminao ny zanak'Andriamanitra velona Kristy tahaka ny nanehoany tamin'ny Petera par révélation. Ny Andriamanitrantsika dia Andriamanitra révélateur, monsieur révélé. Tsy Andriamanitra invonkena ohatrany ny any mpanompo sampy, tsy Andriamanitra asinina fa monsieur révélé amin'ny fiainatsika izy dia izy no manamasina atsika amin'ny alalan'ny teniny izay tafalatsaka ao am-pontsika, dikan'izay dia Andriamanitra mahazo toerana eo amin'ny fiainatsika. Amen. Hiditra amin'ilay tapany faharoa ny fiangonako ozy Jesosy Kristy. Ianao no Petera, 2:20. Le Petera dia Pierre, vato. Isika rehetra izay nandray an Kristy Jesosy dia tondron'ny ny soratra masina, tondron'ny herin'ny filazontsara, tondron'ny asa-pamonjen'ny avo indrindra. Ianao no vato, ianao no Pierre. Vato ny resaka eto. Ny vato dia solide par rapport amin'ireo mpino rehetrarehetra ireo zay milaza azo tsy teny zavatra betsaka araky ny témoignage zay ataony sy ny amenna tany saina, dia za zany miteny aminao fa ianao no Pierre, ianao no vato. Zay no hevitry ny soratra masina eto. Misy manangana religion moa amin'izy io dia safidin'izay, fa za eto dia mizara amintsika, za ihany koa dia mandray. Ianao no vato. Maninona ianao no vato? Satria ianao lay napahitan'ny avo indrindra Andriamanitra tsy tony sokatra taminao ny lanitra, dia rehefa nisokatra ny lanitra dia ianao no napahitana ny amin'ny hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary vato ianao satria Jesosy Kristy efa naharesy izao tontolo izao no velona ao anatinao. Ilay naharesy ny fahafatesana no miara-miaina aminao. Ny kouplanao, ny vie de famille anao, ny fianaranao, ny asanao, ny épreuve zay atrehanao, manoloana ny aretina. Na lava ao anatin'izany aretina zany ary anao dia mbola velona ao anatinao foana. Jesosy Kristy, zay no mahavato anao. Pierre, ianao no Pierre, ianao no vato. Zay mandray an'izany révélation zany. Dia ianao no vato. Aza manao isan'ny fiangonana hoe Petera nahazo ny teny io dia Petera no izy no Petera dia izy no Pierre. Fa za miteny aminao fa ianao no Pierre, ianao no vato. Voray ianao ny afatra. Terao ny tompo. Terao ny tompo. Mirevelé ny fahamarinany amintsika foana Andriamanitra tsy toa. Ianao no Pierre, ianao no vato satria nisokatra taminao ny lanitra ary naseho ny ray tsy toa anao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ary velona eo amin'ny fiainanao izay hoe
soratra masina sy ny herin'ny filazantsara ny asan'ny fanahy masina izay manamarina ny teniny ihany koa Andriamanitra tsy tony amin'ny hoe tsy misy mahay manantona raha tsy taon'ny ray avy any an-danitra ny taonanao ny ray ifanena amin'i Jesosy Kristy rencontre tena nisy fanenana mihitsy ny mpapakatra sy ny ampakarina manamarina ny teniny taminao Jesosy Kristy averiko farany ianao no vato satria zany fepetra rehetrarehetra zany mihoatra an'izany no efa privilège ampiainy ny herin'ny filazantsaranao. Amen. Ianao no Petera fahavalombe folo sika ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Eto le tena point important. Ambonin'ity vatolampy ity teo sika dia niresaka vato. Eto ndray tsika dia miresaka vatolampy. Io le nambarako teo hoe Kristy Jesosy no mahavato anao. Dia ianao dia singam-bato miorina eo ambonin'ilay vatolampy izay solide. Kristy Jesosy io vatolampy io. Rocher. Io vatolampy io dia na avy ny rioka, raha avy ny tafiotra, avy ny mainandro, avy izay tianareo avy rehetra fa tsy mihoatra ny vatolampy io. Alleluia. Karazam-pinoana sasana dia manorina ny finoany amin'ilay Pierre, amin'ilay Petera. Jerevy tsara ilay poany lanjateny ambarany soratra masina amintsika. Fa ianao kosa dia tondroiny ny soratra masina fa vato izay miorina eo ambonina vatolampy anankiray, iray andihany amin'izany vatolampy izany. Ampahambato ny andaka sy ny sitaka tao amin'izany vatolampy izany, izay voafehin'ny contexte hoe vatolampy iray, natiora amin'izany vatolampy izany, dia ianao lay vato. Vato ampahambato tamin'ilay vatolampy. Enoy tsara ity zavatra ambarako ity. Fiangonako hoy Jesosy Kristy, ianao no vato. Averiko ihany, ianao no vato ary ambonin'ity vatolampy ity Jesosy Kristy no ahoriko ny fiangonako. Manondro ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Tsy manondro anaram-piangonan'i Jesosy Kristy. Tsy manondro FJKM izy, tsy manondro katolika izy, tsy manondro FM foi izy, tsy manondro sabatiste izy, tsy manondro témoin de Jéhovah izy, tsy manondro brahamiste izy, tsy manondro anglikana izy sy izay rehetra afaka anapitsika an'izany. Fa manondro izy hoe ny fiangonako. Dia noho ity zavatra ambarako ity. Raha miteny Jesosy Kristy eto amin'ity andiny fahavalo amby folo ity hoe ahoriko ny fiangonako, averiko farany, fiangonako dia nampino hoe ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Zay zany la définition an'ny fiangonan'i Jesosy. Fiangonako izy Jesosy fa tsotra ny ataon'ny pastora sasany na ataon'ny dénomination sasany hoe fiangonako dia izao FM fa mandrakizay, katolika mandrakizay, FJKM mandrakizay sy ny sisa be da be. Fa Jesosy Kristy no miateste anao hoe ianao no vato. Eto ambonin'ity vatolampy ity, ianao dia fait partie an'ity vatolampy ity ary teo ambonin'ity nanorenako anao. Teo ambonin'i Jesosy Kristy. Dia izay fepetra izay no manamarina ny hoe vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Fahafatesana faharoa. Amen. Arao tsara ilay fanazavana, manaovy ianao récapitulation kely. Nosokafan'Andriamanitra tsy tony lanitra satria rehefa nandinika ny vosiny fo izy dia mendrika anao ny rencontre amin'i Jesosy Kristy. Révélation. Tsy ilay révélation dia nofininy ho an'ny Petera rery ihany fa nomeny anao ihany koa. Ary nitritra ny fonao, nitritra ny mombanao, rovidrovitra ny tao anatinao ary nanambara mihoatra ny fanambaran'ny Petera ianao. Nanambara ihany koa hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona satria ny fiainako dia isiam-pahavelomanao. Misy ny herin'ny filazantsara velona eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fianaran-janako, eo amin'ny tontolon'ny kouplanay, eo amin'ny tontolo
mpiarahamonay amin'ny mampianakavy anay izay mianakavy kely sy ny sisa be da be. Tsapanay mihitsy zany herin'ny filazantsara izany any amin'ny atom-panomponay lalany ianao tokoa ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia rehefa nanambaran'izay ianao dia hoy Jesosy Kristy, hoy ny tao ambony, ianao no vato solida, ianao fiangonako, satria ny vavahadin'ny fiainatsita tsy aresy ianao. Tsy andaira ny fahafatesana faharoa ianao. Ry fahafatesanao, aiza monerinao. Alleluia. Zany ny herin'ny filazantsara izay ambaran'ny soratra masina amintsika. Misaotra Jesosy, misaotra ray tsy toa ny amin'ny fitiavanao. Ny mpaminany any patriarka rehetra tany aloha tany naniry mafy ahitany zavatra hitany mpianatra, naniry mafy hiainany zavatra hiainatsika. Fa isika kosa androany dia nomen'Andriamanitra ny teny, promesse, ary natsangany mihitsy ho fiangonany ary nasiany tombo-kase ny amin'ny hoe vavahadin'ny fiainatsita tsy maharesy ianao, satria ianao dia vato, ianao solide, ianao fiangonako hoy Jesosy Kristy. Tsy fantatro na tsapanao ny lanjany zany teny zany, ny herin' zany fanambarana izany. Miresaka nyity fiangonako ity sika mahonena, mampalahelo, satria be da be ny mpino no voahidy ao anatin'ny fiangonana bâtiment. Ny zavatra tsy fantatry ny olo reny dia ny bâtiment dia tsy solida. Ny soratra masina nefa nanambara tamintsika teo fiangonako, ianao, izao vato solide eo ambony vatolampy. Fa le bâtiment dia hitatsika reny tamin'ny andro nitondra trano reny tifitry ny rano ny akamarony. Ny bâtiment dia iaratsika mahafantatra, malala. Fa tatoato dia betsaka ny fiangonana vaky, voaroba, voatsifa ny laklosy, voatsifa ny instrument, voatsifa zavatra sarobidy rehetra ao anatin'ireny. Ianao dia fiangonako izy Jesosy Kristy, ianao dia solide. Ny différence amin'izay dia ninina karazana tondratrano mety handifotra anao, solide ianao, solide ianao, tsy maharavanao zany. Ny mampiavaka nyty teny fikasana fahamarinana izay revelen'ny tompo aminao ity, ianao ny fiangonako hoy Jesosy Kristy, solide ianao. Solide ianao satria ny bâtiment dia araky ny fanoharana resantsika teo dia voaroba, voaloto, voaviravira. Fa ianao kosa tsisy afaka mandroba ny fanjakan'ny lanitra ao anatinao, satria ianao solide. Ny bâtiment matetika dia misy miracle, fa ny akamarony dia faux miracle, isin'ny corruption. Fanodikondila mbola mpiangonana hitatsika reny tany Betela, Tanambosy ny sisa be da be reny, ny corrompu amin'ny fividianana, synoda sy ny sisa be da be, tsy te resaka zavatra ohatran'izany tsontsika. Fa ianao kosa solide, tsy misy corruption ao anatinao, fa mipetrapetraka mihitsy ny herin'ny filazantsara, chapitre par chapitre, verset par verset, ary tena miaina ny fahavelomany herin'ny filazantsara selon ny contexte hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona, Jaona toko voalohany, teny tonga nofa miendrika zanaka lay tokana ianao, solide ianao.
ny lanitra sy ny tany ao levona dia ao anatin'izay koa ny bâtiment oorona tahaka ny taratasy ny lanitra fa ianao kosa solida ny vavahady ny fiainatsita tsy maharisy ianao dikan'izay dia mandrakizay andova ny fiainana mandrakizay ianao zay ny azoko nambara sœurs sy frères fitio anio ny soanareo Joshua na ianao manaika anio révélation tsy hoe manaika fa mandray misokatra ny lanitra mandray anio révélation na mpisokatra ny masony Petera io hoe fiangonan'i Kristy Jesosy na ianao miappartenir amin'ny fiangonana bâtiment religion reny le manao aditeny amin'ny resaka teny hébreu fitafy jiosy enakisoa sabata teny tsy fantatra karazam-pahagagana ny corrompu rombaka fasana amin'ny lalitra fotsy fidio anio sady tena mampahiry antsika aza vela raha tsy misokatra io lanitra io aza vela raha tsy tonga amin'ny rencontre amin'ny Jesosy Kristy io ho anao zay mbola tsy niainana io dia aza vela ny fanjakan'Andriamanitra rombahana ary ny mandrombaka azy amin'ny keriny vice versa izay na amin'ny contexte hoe satana ihany koa dia niady tao an-danitra tao izy ilay fanjakana tao an-danitra tao dia isika koa miady ihany koa anio fanjakana lanitra io bataille izy io ampahirizako anao tadiavy rencontre amin'ny Jesosy Kristy io rombao mihitsy zay obstacle manakatsakana tsoa amin'izany dia aza manaiky anao na miatra amin'ny vatanao ary zany fifadikanina fampahoriana ny tena misy impact amin'ny koronao aza manaiky tianao Jesosy misaotra anao tompo any amin'ny teny zay voazara sy voambara teto misaotra ny amin'ny teninao zay nanambaranao tamin'ny Petera tamin'izany ary mbola anambaranao amin'ny mpanomponao ihany koa fa melomelomanao indray anay amin'ity andro anio ity ny rencontre aminao ny fisokafan'ny lanitra ny révélation indrindra ny fahafantaranay tamin'ity andro anio ity ny amin'ny fiangonako ho ianao Jesosy Kristy izay fiangonanao mba tsy appartenir amina bâtiment amina religion amina foto-kevitra amin'ny zavatra mety levina izay surtout mba tsy ho izany fa mba ilay hoe fiangonako fanambaranao fiangonanao ampio izay ho solida amin'ny fanomponay ampio izay ahitoetra sy ahony tena eo ambony vatolampy dia ianao zany Jesosy Kristy alleluia ny anaranao ny tomboka sy anjany vavaka izany voninahitra ho andray tsoto ny raha mahery teo amin'ny hazo fijaliana no manadio ny zavatra rehetra alleluia amen sotra betsaka sœurs sy frères voazara indray zay teny mamizay tenako ihany koa dia mandray ao anatin'izay dia manonona ny fiadanana foana amintsika rehetra ary mampahiry antsika fa tsy mora ny manaradian'ny tompo sarotra fa izay tsy mora izay indrindra no mampahirezany soratra masina antsika hoe midira amin'ny vavahadety ianareo misisy samy misisika ao tsika personnel ny famonjena tianao Jesosy veloma tompoko grand shalom